Tsara fantatra izany fa ny Croix Rouge malagasy dia ny tarigetrany dia manamaivana ny fahasaranany ireo tena sahirana. Ao anatin'ny didy fito Croix Rouge zany izay, ary io didy fito tsy maintsy ampiaro Croix Rouge manerana Madagasikara fa tsy eto ihany. Fa ny eto amin'ny firaisana fahadimy dia isan-taona nanapa-kevitra hoe hijery an'ireny tena sahirana ireny ahafahana manamaivana an'izay fahasiarana indray aman-dreny izay. Araka ny voalazana dokotera teo moa dia hoe misy tokoa dia tena tsy mahavita mihitsy, ary misy sasany efa tratra any amin'ny 3 taona any izay vao atao didim-botra noho ny tsy fisiana eo am-pelantanana. Dia izay no izahanay Croix Rouge tamin'ny firaisana fahadimy mba tsy ho hisy intsony hoe ireo efa lehibe izay vao atao didim-botra. Dia tsara marihana fa dokotera Fidy zany dia miara-miasa tokoa amin'ny Croix Rouge efa nandritry ny 7 taona izay.